Ndrevy mba misainy raha hitany Aisha ao io dia ahoana? Tonga dia polisy ny voahantsy voalohany. Sady etindringa ilay nanidinany mendrika iny. Dia maninona? Raha tena te hanavitra ny Laura izy dia tsy asahy denoncer amin'ny mendrika izany. Ary tena marina ny tenen'ny lahy. Nefa tsisy olona hisavasava amin'ny tsisy dika an'izany. Matoy mifanerasera aminareo dia misy antony ao. Tena hatramin'izao tena tsy mety ho maty kololo mihitsy ny vehivavy miaraka amin'ny lahy iny. Tena tsy mino mihitsy aho hoe zany ny teneniny hoe mety tamin'ny émission tamin'ny télé angamba ny nahitanao anazy dia tamin'izay. Nahoana rô? Non. Rasia. Aleo ny anarako dia kosa amin'ny ora. Faly mahafantatry anao. Dia inona koa moa ianao no tokony tenenako ny zavatra miafina fantatro? Dia faharoa, sao dia mba hainao no manafina zavatra aminay. Nomena! Dia vavalahy! Marina izany dada. Inona moa tokony afeniko eo? Fa ahoana? Hitanao fa misy iny io ny toerana misy an'ny Laura. Fa saintsy sy zavatra tokony atao ndry. Tadio fotsiny anefa fa ohatra ny zavatra nanjoa andry mihitsy ny azo an'iny raha mitsanona any. Fa inona ny alany ny hojerena aty hatrany? Sipany a. Zany oa. Sipany. Fa ila ty very nomena misaina sa tsy misaina? Matoa amin'ny teny andrio hoe very ny Laura dia tsy maintsy tafiverinao izy. Fa raha ny aminà aloha mbola tsy afaka mametoky andria. Fa izy nareo? Arenao? Za zao kelakely ty manontany.
Hitady an'lo raha zay. Vehivavy kely eo amin'ny 17 taona eo izy. Fa angaha ty omba mitady e. Manana safidy nareo na hivoaka tsy moramora na vitaitsika eto. Hitady an'lo raha zay. Tsotra ny temiko. Miverena amin'ny lalanareo dia mbola velona. Dia tsotra koa ny teniko. Hitady an'lo raha zay. Sa velo eo mikotrana be. Mba ho andefatra. Bonjour, madame, vous êtes mûre? Monsieur Stéphane, fihinana ataonao aty? Saika resaka kely aminao fa azafady raha makaty amin'ny terrain anareo. Ka moa misy hoe terrain an'izy asily izany fa mandroso aho aloha e. Saotra. Petrapetra aloha. Saotra. Zany manko fa misy an'ilay namanareo zay naika ho resahako aminao. Namana izy zany? Eny e, sady namako moa zany e. Sipan'ilay PDG anareo taloha tato. PDG taloha? I sitraka e. Hey! I prince zany tianao tenenina? Ie voilà, izy indrindra. Prince mandalondalo aty aminareo foana hono. Sa hoe am'le masipa amin'ny PDG anazy dia fa makaty foana izy. Azonao ve zany tiako teneny zany? Azokany. Fa nino prince? Tsy haiko aloha na hoe amin'izy le makaty foana dia miresaka be nareo. Fa hitako tena nakany amin'ny toerana dangereux be izy. Dia tia matatra fotsiny aho hoe. Mba fantatrareo ve zany zavatra alian'izany sa hoe izy ny toa dia manana volonté andeha ilevrer ny tenany any? Dangereux? Ie. Tena toerana tsy azo alehan'ny olona mihitsy zany. Fa ahoana moa ny ahafantaranao hoe toerana tsy azo aleha zany toby zany? Fa ahoana ny ahafantaranao hoe toby le izy? Mika, fihinana atao laty? Mika? Nga fantatrao izy? Bon, za makaty dia ndry makary. Dia hisaraka eto zany? Matahotra anga? Inona no atahorako? Ndry zao ny ahina. Dia raha indry inona nefa na aninona ary a? Inona moa ny raraiko andrina maty ary dry? Fa ny fianakaviandry fotsiny ampalahelo. Tsy vavy e. Raha ndry koa moa maty eo dia mba ahoana zavatra eritreretin'i Stéphane? Dia manino? Mitetiky ny an'olo anga? Inona loatra ary ny atahorandry ity anahy? Zany hoe namana fotsiny e. Andrekako eo, ino zany? Olona manao karaoké. Efa hita fa zavatra midoboka be zany koa inona zany? Leo be andry koa andany ndry makany dia zahaka ary.
Ka tsy izany avela ny teneniko teo. dia tandremaro maty andry miseho milay be io. Zao hoe raha tena atahorandry io faty aho dia afaka 30 minutes tsika mifankahita. Ary aloha ary misy vody hazo izay maniry be ilay izy, ohatrana hazo be maniry izay ilay izy. Maitsomaitso be ny anan'ilay izy. Dia ao tsika mifankahita après 30 minutes. Ok, dans 30 minutes zany. Fa taiza aloha nahafantarandrian'izany azo izany. Izay fotsiny aloko. Ilay izy azo ohatrany Eny e, hazo ngeza be ilay izy dia misy fleur violet. Misy trasiksa koa eo amin'ny vatany. fa ahoana ny Zay fotsiny loha e, midana fa rehefa avy eo mihaona. Aiza rindry. Fantatrao zany Stéphane. Ka Fankalalonareo. Zany fa kozinako ny olona miaraka aminazy de fantany ako. Sady mety amin'izay reo laly fa ela tsy mifankahita angamba de zay mahataitra be anazy vao mahita anahy tampoka eo. Marina ve zany Stéphane? Ie. Marina zany efa ela zay no mifankafantatra fa ela tsy mifankahita de mba mandalova lesy any am-piasana na any an-trano. Misy zavatra tiako resahana amin'ny lahy mihitsy. Eny lesy eny fa ok zany e. Zay ngamba aloha madame zay mioro fa angatadalana mbola misy zavatra vonjeko kely. Eny ary de mazoto. Loma mika. Lesy.
voalohany aloha fa anay ahoana dia inona koa moa ianao no tokony tenenako ny zavatra miafina fantatra dia faharoa sao dia mba hainao no manafina zavatra aminay. Nomena dia vavalahy marina zany dada, inona moa tokony afeniko eo? Nomena sao dia very lafa zazakely ario ka naovan'lany zany fomba fiteny tsy mihaja tsy manajo olona zany izy no mana dia zany lazay fa manafin'inona. Mba misy zavatra saika anontaniako ny dada hoe ahoana hoe imity ino moa avy aizy avy any tsy hainy dada fataon'ilay ina nefa zany fa zao koa aloha ry Nomena tena mba tsy tiako mihitsy milona ampinay le toetrana nasehoan'lahy taminy teo reny. dia mbola hiverina amin'izany indray ve? Nomena fialahy teve zany tena bandy kely tsy azo anarina ntsony mihitsy rehefa ohatra ko hoe tsy tiany lahy ntsony ny tenana dadan'lahy dia tsory amiko fotsiny hoe dada zasa tenitenina ntsony dia manomboko zao dada dia tsy teny momba n'lahy intsony aho fa dia zay ataon'ny lahy dia ataovy ka zao hoe aoka ny lasa momba ny lasa aoka ny lasa momba ny lasa hoana le tia fa sy hoe very lafa zazakely ary le miresaka amin'ny lahy ka ny an'iny lahy ohatran'izany ka tsy mihinana dada raha nylazaiko ny zavatra nataony tato hoe inona indray inona fa hoe savasava teo izy olo ty ry Nomena tsy haiko izay mahazo an'lahy hoe tsy fitiavan'ny lahy n'ilay olona tsy fantako fa tsika isy langy niaraka tamin'ny teo e tsisy olo-kafa teo tsika telo dia nanazava izy hoe nampiripirina izy fa tsy nisavasava n'lahy zany. inona koa napriminy teo fa hoe nisavasava tao ah izy inona ary ny vandravandrany dadanay mila profo tsy mila zay profony lahy lesy ah hoe ny lahy alahelo lany reniny lahy dia eo lahy dia mamorona ny tirererity landro tona mety mba ho vailay tsy nitoetra so ihany fa niara-tongotsika inona zany ny zavatra mba hitandrita olona saika amono ary ny tany amin'ny côté andry tovy ihany zany sao dia mba tokony hiverina ary tsika hiverina ahoana tsy hitako izay naleta aty rehefa malemy fanahy ohatran'izany aina ane vonjeny e tsisy malemy fanahy zany eo e ary indry manendrika endrika anahy io koa moa ahoana ny ahafantarandrian'ity toeranyity fa nifahafantarako an'ity azo ity ve midika hoe fantatro ity toeranyity e za manana plan ary ino io menamena io Laura 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 oa sikiry tsara le sofiny fa aiza ndrina nanana plan exact misy anazy
Za fotsiny atao ndry miodikodina eo. Ka ndry tsy nanontaniko. Olona tsy manjary. Inona? Tsy manjary. Ohatr'izay izy efa hita. Andany fotoana fotsiny. Ka tsy ampiova ninina koa nefa niadintsika e. Tsy miray ina zao mety amintsika dia tedavina amin'izay izy. Iza koa ny iray ina amindry eo. Sao ary moa ny atao ndriko. Inona ny ataoko? Ahodikozy ndry fotsiny tsika nefa ndry manana plan. Fandry nahita zavatra. Fandry mahita. Za andeha tedavy rery ihany. Tsy mahavita tsony aho. Aïcha! Fa hoaiza ianao? Ianao rehefa misy avoaka misy manontany hoe hoaiza? Kevin, tsika ve zany dia ohatr'izao foana. Tsy afaka ifampiresaka tsony mihitsy. Zanga nanorana voalohany teo. Tsy ianao namparafy anahy. Ianao ve dia tsy afaka nieritreritra mihitsy e. Efa averiko aminao foana fa zazakely ho ahy iny. Nomena ve dia mahatonga anao manao ohatr'izao. Lalaoviko fotsiny iny fa za tsy tia an'izy izany. Azao ny tena anao. Nanolo tena anao teo dia tsy nanaja tena. Efa misy olon-kafa sao dia mampipetra tsara amin'izay. Azafady fa nandondona dia ohatrany tsisy naheno mihitsy nareo. Tsy maninona. Lalao ve ny kilalao anao? Bonjour. Bonjour. Fa andeha aiza koa le reny? Misy problème kely fotsiny dia aka-rivotrano iny izy. Dia tsy maninona ve izy lasiny? Tsy maninona ka. Fa inona zany ataonao aty? Ohatrany misy zavatra mampaela anahy kia. Dia haiko fa ndry ihany na malifaly anahy. Fa izy tsika. Noho ny adalandry ihany. Efa adiny firy nandodona ny farafarana nanao izay voany ito efa tsy nety. Dia noho ny adalako ahoana moa? Ndry ihany mitsôlatsôlana ohatran'ny reninina reny. Andeha dia avy eo n'olona ny zavatra tenenitsika dia izao ny fifarana. Fa iza alona tonga andananao an'izany. Plan ve rangahy ny atanana tsy azoko mihitsy mainaka atao dia entina any amin'ilay olona metina any amin'ilay raha. Plan misy any andry avela iodikodina ary izao tratra. Ie, marina izany. Za nanana plan. Ary tiandry ho fantatra, mbola nanako ilay plan. Za olona manana saina fa tsy ohatrandry aza izao ny telefonina andry. Nikitapiko ny lasan'zareo fa za mahay manao an'izao. Kina ny sanaovana izany tamin'ny voalohany. Plan efa tany ihany. Eno tsy efa fantatra izany za foana ny averimberina eo. Ka inona tsy sanaovana izany? Ka tsisy forcé andry koa teo hoe mijanona. Zanga tena andry hoe mijanona. Tsy to dia nandeha tany rehefa te handeha.
Tsisy mitanandry mihitsy ne hoe lalalala ohatran'ny bloky fotsiny dia zao vao repéré dia mihidy ato. Dia raharaiko inona? Misy raharaiko anzangana ho faty ato ary? Zavatra efa tsy mataitra anatsony izany. Dry memenenenenay eo. Na vita ihany aloha nareo tafiditra tato a. Entiko ny tapitra ny lalanareo. Fa izy ianao? Dia aiza? Haiko tsara daholo ny momba nareo. Nareo roa reo mihitsy. Raha lehilahy ianao midira aty e. Azany fotsiny no mitatatata. Aisha. Taiza ny afatara amin'ny anarako? Toa. Eta tsy io fa tena ohatran'ny maneraka be. Kitapiko io! Ditiko ireo tahery tambola kely. Sady mafoloha tsy azo natao neninenina mihitsy. Tahiry? Ahoana nefa taranao azy? Efa tafavoaka tato ianao dia mbola mitady mihafaty anao fanoloana ihany. Tsy anaonao ve nijanona tany amin'ny sosiete anao tany? Raha ny hafaty anany tediavinao dia alefaso. Vonoy a? Mbola tonga amin'izany tsika fa aza taitra ianao. Tena tianao ny ray aman-dreninao saingy maninona? Tsy faniny ianao! Tsy faniny ianao tsy matahotra an'Andriamanitra! Raha hitako ianao efa vonoko na biby aho tsy mitovy sainana aminao! Moramora ty vavy. Sao dia io ny hafaty eo a. Miora. Azafady mademoiselle, mahafatifaty be anay ianao. La seule erreur que je n'ai pas fait, c'est de t'aimer. Niura. La seule erreur que je n'ai pas fait, c'est de t'aimer. Efa haiko fa zany foana ny teneninao. Ka zany tadidindre? Ieko, ahoana moa zany tsy ho tadidiko. Zavatra phrase préféré anao ange zany e. Ka marina le iziko. Tena betsaka miorana adisona vitako. Fa ny tsara mba vitako dia ny tianao. Oay, fa inona moa ny ataonao aty? Ianao ange tsy tokony hivoaka ny trano e? Leo be amin'janonao fa leo mba hivoaka kely indray aloha.
Nareo hitady toerana kalkalma fa raha misy mahita eo ianao ry Kevin. Raha tratra eo ni ianao ry Kevin dia calme ndre fa tsisy mahitsy izany aty. fa inona moa ny mampatonga anao miteny izany? Mendrika ary reny mivoaka isan'andro tsisy tratra izanyko. Hivoaka indray mandeha ve dia eo any am-ponja ny hafarany. Tsisy naiky tratra izany. Andanao ahy ianao mody. Raha maninona ty ianao dia ahoana? Ndre Kevin, dana mody fa miandry anao mendrika. sy miendrika izany raha nga vela ho any amin'izay a. Sika aloha izao ny eto sady indray mbola nanako rendez-vous anankiray. Rendez-vous? Aza mody fanina raha nga fa izany ny fanarahantsika tamin'ilay mitady Laura igny. Hay ve. Mbola ho ataontsika foana izany fa tsy androany fotsiny. Mbola problème hafa mihitsy izao ny ivoahako aty fa tena Terovina indray izany. Ndrefa tsy tsapandry mihitsy ve anjara ny fankahitantsika teto? Anjara ahoana koa? Eny e, ny fankahitantsika hatramin'izay mihitsy izany nefa anjara. Sa tsy tadidindry? Katsinoana? Favori loatra ny ity a? Fa hoany? Tsisy zavatra hafa angao? Akobio masy dia eritrereto hoe 5 étoiles fotsiny. Ohatry mila vaniny koa ny ianareo izany. Tsy azoko mihitsy. Aïcha, Aïcha, Aïcha wa, Aïcha, Aïcha, Aïcha. Fa nisy inona teo? Tsy haiko. Ndria izao ny tokony anontaniako an'izany. Fa manindry iny tavoaka aty? Aïcha, ianao mba tena tiako indrindra tamin'ny ankizy rehetra tato a.
fa dia lasy ianao. Dô avoa izy. Voakahoana Rosia. Talo eto any ivelany any. Manontany Andriny izaho e. Ahoana ny fomba voandry tao? Ohatry ny niady tamin'ilay olona mibata teo a. Ohatry ny sa tena marina izany. Sady niady ahoana koa e. Ndriny e olona malemilemy kely niaraka tamiko teo e. Tsy nahatsiaro tena akory. Alindrilo e. Ahoana koa natavavaka Andry tao? Tena zany zao tao? Inona hoanena tao? Tsy hitady an'i Laura ilay tanjona. Eny e, hitady anazy fa ahoana ilay fomba hitadiavana anaziko? Miandry. Miandry inona? Misy inona? Misy inona? Tiatsika zao. Laura. Ndao! Ao izy ao. Vita izay ny fiarahantsika. Efa vita ilay fisakafoanana. Tsy andronao mihitsy ny hafarahale izy e. Sa miaraka amiko mihitsy mahasositra anao. Tsy zany fa tokony régler problème ka dia lozako ohatrany hoe hafafa be zany e. Hoe mandeha mandany fotoana aty aminao au lieu de régler une totalité en problème rehetra rehetra. Sy velo hoany aloha zany. Tsika anie zao neto e. Dia tsika zao miaraka. Tianao ve ty toerana ty? Ianao ve zao raha ny tianao tsy ny handehandeha indray e. Ve mbola tadidinao zany e. Tsisy zavatra tsy tadidiko zany raha momba anao. Te hiala eto zany tsika? Mety amiko foana fa rehefa izay no tianao dia zao azy.
Laura, 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 Laura mifoaza. Dana hoe toy izy ampisaotio an'ilay tamboho tamin'ilay lalantsika tamin'ny voalohany iny any efa misy olona miandry anazy ao ny raha miora Hoe tao ahoana? Fangaidry tsy andeha? za mbola hitady an'ilay kitapoko Prinsia, kitapony izanona indray ty teo faty. tsy azondry mihitsiny ndanareo mandeha ho efa miandry eo fotsiny le Andrimo filoha be sy andeha zay. Ok.